partage. Iarahanao amin'ny Miss Maman Madagascar 2023 eto amin'ny Le Défi Madagascar. Maninona ny lasany mizaza tsy ampy-taona? Ny voalohany aloha ny zavatra mampalahelo dia resaka ataoko hoe commercial be le izy, satria ny population malagasy dia population jeune, betsaka ao anatin'io zany ny tanora sy ny tsy ampy-taona indrindrindrindra, ka raha ohatra ka resy lahatra ireo vahoaka malagasy ireo anjifa n'ilay ampiasa n'ilay fanabeazanaizana dia andehibe ny varotra ny commerce n'ilay olona mamokatra an'io. Zay ny fahitako anazy anankiray. Fa amin'ny malagasy anahy, amin'ny renim-pianakaviana anahy dia tsy ekeko satria lasa fampirisiana ankolaka hoe manaova firaisana araka-izy izay mitondra voka-dratsy, misy fiantraikany ratsy be dia be ny fanaovana firaisana aloloatra eo amin'ny vatany zaza, eo amin'ny psychologian'ny zaza dia manimby io. Tsy hoe rehefa simba le zaza dia le zaza ihany ny simba, fa inona moa ny zaza? Ny zaza ne no avin'ny fireneny, ny zaza no avin'ny olon-dehibe, ka zaza simba zany zao le hotezaintsika ireo dia inona tsony tsy aleo tsy misy. Fizarena ny saintsika koa dia hoe manaraka fivoarana, fa olana be aminany fanarahana fivoarana. Ny mahaolana azy dia zao, tsy hoe rehefa ataon'ny vahiny dia tsara, fa isika zay no mahavery antsika ary zay no misariakelin'ny saintsika hoe nahoana no miakatra 5,000 ariary ny euro anankiray, satria tsy manana ny maha isika antsika isika, fa manaraka izay ataon'ny olona dia very ny valeur antsika dia lasa mividy ny valeur amin'ny hafa fotsiny sisa ny ataontsika. Tsy afaka fenina fa sady miteny foana isakin'izay hita en tant que hoe Miss Maman Madagascar 2023, fa tena tao anatin'ny vinako io hoe fanabeazana ara-pananana ho an'ny tanora, fanabeazana hiatrika ny tokantrano ho an'ireo izay efa hiroso amin'izany, ary mbola fanabeazana n'ireo izay efa ao anatin'ny tokantrano. Somary tariko lavitra ilay resaka fanabeazana izany any amin'ny zaza tsy ampy-taona satria mamatotra zavatra ngeza be io. Tsisy fanabeazana, tsy fantatry le zaza koa hoe fa maninona moa no ampiasa fanabeazanaizana, fa tenena hoe io ampiasao, io azo ampiasaina dia ampiasainy le izy. Fa inona moa ny ampiasana an'iny? Ny olona manao firaisana ara-nofo no mampiasa an'iny mba tsy ho tratra ny voka tsy nirina. Dikan'izay raha avela mampiasa an'ity zany dia avela manao firaisana ara-nofo aloha. Zay le teneniko hoe mifanolotra tanteraka amin'ny fanabeazana ny zavatra ataontsika. Inona manakana antsika tsy hanabe an'izy ireo ara-pananana aloha? Zaza an'ireo maninona izy ampianarintsika zavatra hafa dia mianatra, fa maninona isika mieritreritra rehefa ampianarina momba ny fananana izy dia tsy hianatra, fa isika ny tsy te hampianatra. Ampianaro izy aloha hoe amin'izao taona vao tokony manao firaisana ara-nofo, tsy atao ohatra ny fomba ny taolo. Za tsy hoe tsy mankasitraka ny taolo, tena feno fahendrena ny taolo, fa misy hatsaraina. Eo le fivoarana tiako tenenina hoe ny atao fivoarana dia fanatsarana fa tsy fanimbana. Hatsaraina ny fitezan'ny taolo taloha, misy ny antsoina hoe fady. Raha vao fady zay dia tonga dia tsisy miteny intsony eo, tsisy fanontaniana fanahoana tsy famaninina, fa tonga dia manaiky fady dia zay. Hatsaraina ny fitezan'ny taolo na endry ny fady, fa rehefa tiarina mety hikarokaroka ny saina dia azavaina kely, zany hoe tsy borina fotsiny hoe aoriny 18 taona vao mahazo manao firaisana ara-nofo point, fa azavaina. Inona ny antony? Fa rehefa avoakantsika eo amin'izareo daholo ny fiantraikany ratsy rehetra, miemotra ho azy ireo hoe tiako ny tenako, tiako ny vatako, tsy miditra amin'izany. Fa ny fanabeazana misy dia zao, isika mangina dia le vokatra ratsy hatsaraina no hitan'le zaza dia lasa mieritreritra izy hoe
matsiro le firaisana ranofo zay ke ny antony andranantsika amin'io fa sehoy azy a hoe reto ny vokatra tsy ny vokalo loatra ny aretin'ny omamiadany voziny tranojazy indrindra ho an'ny vehivavy ny tena misy le izy ho an'ny lehilahy ngamba tsy de hita fa ho an'ny lehilahy de ny omamiadany voziny tranojaza zay mirongatra tanteraka am'izao zay foana no hitako olana eto amin'ny firenentsika hoe raha miteny vahiny de médecin après la mort avela irongatra le omamiadany voziny tranojaza de mandeha mitady fanampiana indray tsika hoe mirongatra be ny cancer du col any aminay fa matimboly fa misy ane solution azo atao hoe mba tsy hampirongatra an'le izy de zay hoe ahena ny firosoana amin'ny firaisana ranofo aloloatra na foanana mihitsy zay ny anankiray eo koa ny fomba fitezantsika ray aman-dreny tena sariko ny saintsika ray aman-dreny a lasa pitaiza vatana fotsiny tsika misakafo ve le zaza ao zany mitafy ve le zaza zay zany fa manahoana ny psykôlôzia an'le zaza firy amintsika ray aman-dreny tena mila ho tapaka lalan-dra rehefa avy hoe bevoka hono le zanako na bevoka zanak'olona hono le zanako tahaka nytsika satria tsy nanara-maso tsy mahafantatra amin'ny antsipirieny akory ke fiainan'le zaza fa rehefa mitafy rehefa misakafo le zaza de ao zay androany zany misarika ny saintsika ray aman-dreny hoe raha ilaina de ataovy vitsy ny isan-jaza de arao maso tsara le zaza ataovy amin'ny fitiavana le zaza ataovy tsapanao hoe inona ny tsapan'le zanakao fa raha vitatsika ray aman-dreny malagasy zany amin'ny fitiavana ny zaza tsy miazakazaka any amin'ny firaisana ranofo aloloatra zany fa fitadiavana fitiavana ho fameniny satria tsy ampy ny ananany zay ny mahatonga azy a mitady fitiavana hafa rehefa tonga any anefa izy sendra olona ataotsika hoe raha tsy fanahy de tambazany zavatra any izy ampahafantariny anazy reseny lahatra hoe tsara ny firaisana ranofo hoe zay ny pitiavako anao hoe de ropoka izy mivaolana zany araky ny teneniko teo de hoe ampahafantariny voka-dratsiny firaisana ranofo aloloatra ataovy tamotamo ohatrany tsika reo manao propagande de fantatry ny olona rehetrarehetra io manarak'izay asivo ny école des parents na ny fanabeazana ny ray aman-dreny hitaiza fa tsy misy olona nateraka tonga de mahay mitaiza zany fa fianarana io ary misy ny olona mora mahay na mahay ho azy misy ny olona tena mila ampianarina mihitsy école des parents avy eo zay vao mampafantatra am'izay hoe misy ireto ho an'izay taona mila anazy de reto no ampiasaina fitiniko zany ny hevitro de hoe tsy ekeko ny fanaovana dokam-barotra sy ny fampirisiana ny zaza tsy ampy-taona ampiasa ny fomba fanabeazanay zany sotra tompoko partage iarahanao amin'ny émission Maman Madagascar 2023 eto amin'ny Le Défi Madagascar